Notolorana medaly avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny sekoly EMAP na ny École des métiers arts plastiques ireo mpianatra nahazo diplôma DDS farany teo. Nisalotra ny anarana fitaratra moa izy reto. Etsekilan'izay kosa na ny ray mpiana ireo mpiara-miasa dia samy milaza ny mahazava-dehibe ny fahavitan'ny fianarana reto mpianatra ireto. Ny tenako iain'ny promotion fitaratra moa zany dia voalohany indrindra ny tenako volavola tato amin'ny sekoly ihany koa dia mahatsara manana anjara-biriky anjara valim-pahabena zany dia miantso ahy izy hiahy ny promotion fitaratra dia namaiky mpanatretena satria hitako sy tsapako koa fa mahavita azy ny promotion fitaratra raha tsy irena ny zava-bitany teo koa moa zany dia mahafapo tokoa. Ny fitohizan'ny fiara-miasa moa dia vonona foana ifanohana amin'ny samy tanora satria talohanao zavatra dia vonona foana ny tena raha misy mbola ilaina hiahinan'ireo zandry manaraka dia mahafinaritra ilay fanampiana sy ny traikefan'ny tanora malagasy ao anatin'ny taranja architecture, BTP sy décoration. Androany moa zany dia atao anatin'ny lanonana rososana nivoahan'ireo mpianatra tato amin'ny EMAP satria ny voalohany nanolorana ny diplôma ny tsirairay tao amin'ny taranja isan-karazany. Androany kosa dia fanatanterahana ny marim-pahatsiarovana amin'ny alalan'ny medaly sy amboara, medaille sy trophée ho an'ireo afa-panadinana. Ary ny fandrinay zany dia nitohizan'ny fampianarana ara-dalàna mahomby amin'ny EMAP fa izay dia vonona araka izay vitanay ny fanohanana ara-moraly sy ny fanabeazana ny sekoly toy itony ho an'ny mpiray tanindrazana sy izay mitovy fianarana ao amin'ny EMAP.